nasongadinay aloha ho an'izay mpanaradia ny candidat numéro 2 Elidio Randrianjafy dia mipetraka foana ninay fihavanana. Miezaka zahay tsy mandrangitra nizaniza ary miezaka koa zay mametraka foana amin'ny fihavanana satria izay ny slogan hoe fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ny programme anasa no nivoizinay izay iarahanay amin'ny zay lehibe naneraka anay sy nanome fahatokisana taminay amin'izany hoe ampandroso ny commune Ambohisato Andrefana. Tsy teny afa-tsy mikasika ny fampianarana ary ny fandriampahalemana indrindra ho an'ireo tanora. Izay zavatra zay no noezanay no lazana tamin'ny vahoaka. Mieno marina fa be propagande amin'izao betsika ireo namana ataoko hoe mpifaninana ao anatin'ny fifidianana dia misy tena mandrangitra mihitsy fa zahay dia miala lavitra ao anatin'izay satria ny aorinan'izao le 27 novembre zao samby mponina Ambohisato Andrefana ihany ka eto dia anaovanay antsoavo amin'ireo namana mpifaninana aoka re mba fihavanana ho apetratsika, fifankatiavana ho apetratsika ary ny programme anasa no resantsika amin'ny vahoaka fa tsy fandrangitana sanatria velively satria tsika samy malagasy ary zay lany eo dia ho ray aman-dreny ny tsirairay ka zay mbo hanetananay ny olona rehetra azadino candidat numéro 2 Randrianjafy Elidio ary ny mpanolontsainany koa numéro 2 ihany koa. Mazava be ny tendance mandeha amin'izao somary sasahirana tany amin'ny voalohany fa nefa rehefa hita ny fivoarana tao anatin'izay fampelezan-kevitra zao dia tsy salasalana ary efa velom-bolo sahady izay na zany tsy zany tsy tokoteny fatratra hoe fa miezaka foana hatramin'ny farany mampafantatra ny vahoaka amin'ny programme anasa ary tsy misy mivadika amin'ny vahoaka fa hanao zay hanatsara ary ho tsara any commune Ambohisato Andrefana.